Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Avaksika tompoko. Dia raha laza raha voninahitra no atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, ilay rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotranao zay, mankalaza anao ary mame voninahitra anao feno ny amin'ny tompo-pahasoavana izay omenao anay indray androany. Na ny onao anay ny fitiavanao ka velona hatrapamonjena. Rehefa namakivaky ny alina izay aliko ny fahafatesana, nefa nanehoanao fa efa resinao tokoa izany fahafatesana izany ka mino maraina vaovao izay, mino tanjaka izay, mino fahavelomana izay. Fa ao anatin'izany fahavelomana mino anay izany, misy hafatra tiana ho apetraka aminay, izay izay olo mbo fidinao. Makasitraka feno hoe, makatelina tompo malalo ny amin'izay rehetra fiaveranao anay satria manana hevitra tsara ho anay tokoa ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsilosa. Manoloana izany fahatsarana iainana izany, mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao izay amin'izay rehetra vitanay, tamin'izay rehetra nataonay satria tsy afaka hanambara misy fa marina izay fa dia ny soratra masina ingeny efa miteny hoe eny an-dandry Jehova manondrika ny loha mijery ny zanak'olombelona, sao misy mba manao ny marina ka mitady anao hoe fa samy efa niodina izy rehetra. Ao anatin'izany izy rehetra zany izay manatrika anao ankehitriny. Mifona fanahy masonao. Mamela heloka anay Jesosy malala, satria fantatry Jesosy fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa izay. Ankehitriny ary, dia olom-baovao izay amin'ny fanafahanao anay ka ndre ny hafatrao. Amasino hoe, io ny teny izay ambara ary mba io ny mpanomponao tsirairay aby, ahafahany mandray ny tiana ho ambara amin'ny azy ireo androany tontolony andro. Dia mametraka an'izany ao ambany fahasoavanao, ry Jesosy Kristy tomponay, velona avy any Nazareta. Amen. Dia faly miaravatsika mianakavy ry havana, nampandroso n'Andriamanitra tamin'ny alalan'izao teny izao ary faly manona ihany koa ny fahasoavany sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Koritianina faharoa, Koritianina faharoa toko 5, andininy 20 sy 20 no vatso omeny tompo aisy ho anao indray izao atalata maraina izao. Koritianina faharoa toko 5 andininy 20 sy 20. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Koa dia iraky solotenan'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay, ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo hoe, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Amen. Eto amin'izao tontolo izao ry havana, indrindra eo amin'ny fifandraisany samy firenena dia mifandefa iraka izy ireny mba hisolotena ny mpitondra fanjakana ao aminy, ary hisolotena ny firenena izay niaviany ihany koa, any amin'ny firenena izay andrahana azy. Ary dia olona tsy maintsy malala tsara ny tantara ny firenena izay iraka izany, ary ihany koa olona efa niaina tao amin'izany firenena izany no sady mahafantatra tsara ary manaraka ny fomba rehetra misy tao amin'ny firenena niaviany, ary dia mitandrina tsara ireny iraka ireny. Tandrina manoloana ny manodidina azy mba tsy ho ratsy endrika eo anivon'ilay firenena nandrahana azy, ka namavo ny firenena niaviany, ary dia miezaka mafy mba haneho endrika tsara eo anatrehan'izany firenena anaovany asa izany. Noho izany dia tsy maintsy manao izay hanajany ny toerana misy azy sy ny andraikitra nomena azy irahira. Ary dia tazana amin'izany rehetra izany fa
tsy manao akanjo tsy manazy manala-baraka ny fireneny ilay ambasadao, tsy manao fihetsika tsy saza ny fireneny ihany koa ka lasa manaraka fanaon'ilay firenena andrana azy, na ihany koa manao teny tsy mihaja, eny iraka tsy maintsy mahalala tsara ny firenena miaviany. Ary indrindra ambasadao tena mifankazatra sy mifandray tsara amin'ilay filoham-panjakana izay nandrana azy. Ry kristianina malala izany, mihoatra lavitra noho izany kosa no tokony ambasadao Jesosy Kristy Tompo eto amin'izao tontolo izao. Jesosy ilay nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, ilay manana anarana voasoratra ao amin'ny lambany sy ny feany manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, araka ny voasoratra amin'ny Apokalipsy 7:19-20, nefa ihany koa ho masovoan'ilay malemy fanahy sady tsy miavina po. Izao sy anao ange zany masovoan'i Kristy zany e. Isika izao ange no ilay vavolombelon'i Jesosy e. Dia izao sy anao ilay atsony izao tontolo izao hoe kristianina. Dia isika ilay iraka anambara sy toro ny fanjakan'ny lanitra eto amin'ity tontolo maizina ity, iraka izara ny fahazavan'ny lanitra. Mazava ho azy zany ry havana fa samy mahafantatra tsara ny momba an'izany fanjakan'ny lanitra izany isika, samy mahafantatra ny fomba fanao ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany isika, ary indrindra tena mifankazaka tsara amin'ny sy mifandray tanteraka amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka naniraka antsika eto amin'ity fanjakan'ny Satana ity. Ahoana aza no azahoantsika mijoro vavolombelon'i Jesosy ry havana? Ahoana no fomba anatanterahantsika izany mahiraka kristiantsika izany? Fa hoy ny soratra masina hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ary akotsarovantsika ny voninahitry ny tompo ilay naniraka antsika ka tonga antsika anana famendrehana eo amin'ny fitondran-tenantsika, ary dia vonoiny momba ny tenantsika izay ety an-tany. Esoro ny fahatezerany, ny lolo-po, ny fitenenan-dratsy, ny teny mamenatra avy amin'ny vavantsika mba tsy hanala baraka ilay naniraka antsika dia Jesosy, ary aoka anaka ny Kristy isika. Ny fahatsapantsika, ny fahasoavany amintsika ry havana sy amin'ny olona rehetra no mampianatra antsika mba halemy fanina tokoa sy hanetry tena eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny olona rehetra. Ary dia mila vonona hatrany isika amaly izay manontany antsika ny amin'ny fanantenahany izay ao anatintsika, fa amantana any amin'ny lanitra izay mandray an Jesosy. Nefa izany rehetra izany dia atao amin'ny fahalemem-panahy sy fanajana fatratra, fa tsy sanatria ao anatiny avinavina. Indray andro raha nandeha nanao natanteraka vavaka tendrombohitra izay, ka rehefa tonga teny an-tampony izay somary mangadiady dia nahita azo fijaliana mijoro, ary tsikaritra tamin'izany fa izay rehetra tsitritra tamin'ny vatan'ilay azo fijaliana dia nanasisihan'ny olona vola madinika. Dia samy nantantena ny rehetra inona moa ny tadiavin'ireny olona ireny ho azo avy amin'Andriamanitra manoloana izao fihetsika izao. Fa melankeloka no fahotany vitany ve? Sa fahasambarana eo amin'ny fiainany? Sa kosa famonjena ny fanahiny? Ary moa tian'ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ve no tadiaviny sy nankalazainy tety? Mialatsiny izao ry havana milaza aminao fa raha izany dia tsy mahafantatra tsara ilay Andriamanitra voalaza ao amin'ny Baiboly, izay nanaiky ho tonga faran'izay mantra ary niara-belona teo anivon'ny olona mantra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ireny olona izay nanasitrika vola madinika teo ireny. Mahafaly an'Andriamanitra tokoa ry havana ny manome, ary izany no anehoany ny fitiavany. Tsy mametraka fepetra na inona nefa izy na mitaky fahadoavam-bola be. Tsarovy kosa nefa fa izy no ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Noho izany dia tsy mila vidiana
ny famindrapony. Ary ato anatin'izao tontolo izao izay tsy misy zavatra azo raha tsy takalom-bola dia asean Jesosy fa izy kosa dia maimaimpona ny rano velona ilain'ny olon-drehetra izay mangetaeta ao anatiny. Na karazana entaneta iny izy io, na karazana etaeta iny. Ary zay no tena asantsika ambasadorina ety amin'izao tontolo izao ety, izara sy hanambara fa izay rehetra mangetaeta izay rehetra sahirana izay rehetra mila vonjy dia malalaka ho azy ireo ny birao an Jesosy, ka afaka mandroso isa-tsegondra, isan'ora, isan'andro izy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakiana ny teniny. Ary izany fandrosoana amin'ny birao an Jesosy izany na ny fifandraisany anao iaona aminy izany dia tsy vidim-bola velively ary tsy mila fahazahoan-dalana na rendez-vous. Tsarovy anefa riavana fa ny ambasador dia afaka mamaly amin'ny fahalemena tanteraka ireo fanontaniana izay rehetra mbola very, mba hanatanteraka ilay voasoratra ao amin'ny Luka hoe tena nokatra ny sain'ireo izy ahalala ny soratra masina. Ohatra amin'izany ny fanontaniana hoe inona ary nao aoriana ny fahafatesany? Amaly kosa ianao ilay ambasador hoe ao ambadiky ny fahafatesana nge no tena fiainany, koa mibeba. Ary raisy Jesosy dia overina miaraka aminy ao amin'izany tena fiainana izany ianao. Ry havana, mba ambasadorn'Andriamanitra tena mifankazatra aminy tokoa ve isika? Ary indrindra tena mendrika azy tokoa ety amin'izao tontolo maizina ety izao. Azadino fa iraka Kristia izao sy ianao. Amen. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, eo indrindra ny mampatahotra anay miseho kristianina fa indray mandeha rehefa mitondra an'izay anaran'izay zay tsy ho voafafa intsony fa ho adinina aminay mandrak'izay zany indrindra rehefa tonga eo amin'ny fitsaranao. Ny rahanao ety amin'izao tontolo tokoa zay mba hitoro ny fahatsaranao, hitoro ny fahazavanao araka ny baikonao hoe mandehana amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara. Manaova batisa ary ampitondra tokony hitondra fanahy anankiray farafaratsiny izay eo anatrianao mandra-pialana ety, mba ho porofo velona fa iraka mendriky ny anaranao izany. Mazana nefa na ny fihetsika na ny fiteninay na ny fomba fiainanay dia to tsy maneho an'izany mahiraka anay izany fa to piasa ny satana ary izay ka na miteny ary zay dia mivatravatra tsy araka ny sitraponao. Tsy mbo malemy fanahy tsy mora fo ary zany mba ankatahako aminao amin'izao maraina izao raha nandefa ny afatrao ianao ampatsiahy anay fa hiraka ao izay tsy manana fahefana zay Jesosy fa ianao ilay fanahy masina no irotsaka ao aminay tsirairay aby ampatsiahy anay isa-tsegondra raha diso lalana izay, na diso fiteny izay, na diso fihetsika izay ka to manala baraka an'ilay anaranao masina. Anio hoe tonga ny afatra dia anjaranay tsirairay aby ny manakitsako zay rehetra tianao ambaranay mba afahanay tsy hanala baraka anao. Mametraka ny tsirairay eo ampelantananao ary raha makivaky izao tontolo izao, iaona amin'izao tontolo izao, mba tena ho vavolombelonao, ho ambasadornao mihitsy, ka raha zay rehetra mahita azy dia atsapa hoe olonao ireny, vahoakanao ireny, eny zanakao indrindra. Terizo ny asa fivelomany tsirairay, terizo ny fiainam-panany tsirairay, terizo ny fahasalamany tsirairay, mba atsapany ihany koa Jesosy fa anao izy ireo irakako akarakarainao. Ary dia manonona nitsotra masina ho anazy ireo Jesosy tompo, zay nomenao anay tsirairay afaka hitenenanao hoe asa matahotra fa zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Zaho ombanao na hiditra ianao raha hivoaka ary zaho anamarina foana fa zanako ianao asany tanako. Dia atolotra ianao ndera sy ny anjara voninahitra Jesosy eo, ny fahasoavana sy ny fitahiana omeo anay tsirairay aby
sy tafahoana taminao teto. Mba ahafahanay izory tanteraka fa vavolombelonao izay, ambasadaurinao izay ety amin'izao tontolony maizina izao. Sotra Jesosy eo. Aleluia. Amen.